La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Taona irosona amin'ny asa-pandrosoana ny Madagasikara ny taona 2020 foto-drafitrasa maro no ajoro ahafahana manatanteraka izany na eo amin'ny lafiny sosialy, toe-karena, kolotsaina sy ny maro hafa. Ilaina ary zava-dehibe ny firaisan-kina sy ny fanovana toe-tsaina ahafahana mifanaraka amin'izany. Nitranganankorotana alina teny Anosibe taoriny ny fanesorana teo anivon'ny polisy-pirenena ireo mpivarotra amoron-dalana. Nosakana nandian'olona ny arabe ka nampiasa bomban-dasan-dranomaso ny mpitandro ny filaminana nanapariana azy ireo. Ankoatr'izay, nisy ihany koa ny fiara simba sy ny olona voasambotra. Tsy maro toerana ny vidim-bary eny an-tsena amin'izao fotoana izao ary ahitana fiakarana tao anatin'ny herinandro. Na izany aza efa manomboka mena tsikelikely izany amin'izao farany herinandro izao raha ny fanadihadiana natao. Fanao ny olona rehefa fiakaran'ny vary tahaka izao ny manitsam-bary. Androany niaona tamin'ny solontiana ny mpanao gazety nanontany ny momba izany. Ny makasika izany no arahanao ao anatin'ny asa miavaka. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia mitohatra ny disadisa eo amin'ny Etazonia sy Iran. Taorin'ny fanambarany Alira Mene nanondro ny Amerikana ho mpampiroro omaly. Namala vetrany ny filoha Amerikana Donald Trump nampitandrina ity filoha ity mba handanjalanja ny teny avoaka ny vavany. Ary avetrary ny andindininy makasika ireo. Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity ary manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany hanomboantsika azy avy hatrany ary ny matondatsoratra taona irosoana amin'ny asa ho fampandrosoana ny Madagasikara ny taona 2020 ary foto-drafitrasa maro no ajoro ahafahana manatanteraka izany eo amin'ny lafiny sosialy, toe-karena, ny kolotsaina sy ny maro hafa. Ilaina nefa ny firaisan-kina ary zava-dehibe ihany koa manoloana izany ny fanovana ny toe-tsaina miainga avy amin'ny malagasy tsirairay avy. Andeha hoarantsika ary ny andinindininy makasika izay. Vonina androso ve isika malagasy sa tsy? Io no fanontaniana mipetraka ho an'ny isam-batan'olona manoloana ny zava-misy ankehitriny. Efa naneho ny fahavonona ny mpitondratra izay ary mbola maneho izany amin'ny alalan'ny fametrahana ireo foto-drafitrasa goavana manerana ny nosy. Ohatra amin'izany ny lalana toa ny RN7 miainga eo anosy hatreny Mandrimena sy ny RN1 sy ny ampahan-dalana amin'ny RN1 toy ny eo anosy mihazo anampita-tafika sy ny lalana Enitosy izay nanaovana reception provisoire tamin'ity herinandro ity. Eo ihany koa ny toeram-ponenana ary indrindra hatsangana ny fitsarana momba ny fananantany na ny tribunal terrier. Ny hôpitaly izay efa nanomboka tamin'ity herinandro ity ny fanavaozana sy ny fanatsarana ireo hôpitaly lehibe manerana ny nosy. Eo ihany koa ny fanatsarana ny toe-karena ary tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra farany teo fa ajoro ny tahirim-bolamena nasionaly iarahan'ny fanjakana sy ny banky foibe misalaha. Ivoaka tsy ho ela ihany koa ny lalàna vaovao mifehy ny fitrandrahana izay hanome tombo ny rehetra miainga avy ny fotony ireo mpandraharaha sy ny fanjakana malagasy. Ohatra iarahan'ny rehetra mahita ihany koa ny ezaka fampanarahan-dalàna natao teto Antananarivo renivohitra izay mbola misarika ny sain'ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao. Mbola maro ny ezaka ataon'ny mpitondra araka ny fanampanantenaina ny vahoaka malagasy. Mbola mipetraka hatrany anefa ny fanontaniana manoloana ny zava-mitranga raha tsy ilaza fa tsy ny fihetsika nataon'ny filohan'ny antenimieran-doholona izay nanamelohany ireo mpikambana eo anivon'ny boromaharitry ny antenimieran-doholona azy. Eo ihany koa ny zava-mitranga teny Anosibe alina. Fampiarana ny lalàna sy fitaizana ny mponina no atao. Ny lalana ho an'ny fiara, ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra ary ny tsena ho an'ny mpivarotra. Kanefa ireny no nitranga. Raha ireny no mitohy ho afaka androso ve i Madagasikara? Raha ny hita aloha mirindra sy milamina ny fifamoivoizana eo anosy. Tsy misy intsony ny fitohanana, malalaka ny lalana, tsy misy ny aripôsy, tsy misy ny lozam-pifamoivoizana. Tsy izany ve no irariany rehetra amin'izao taona 2020 izao? Anjarany tsiraray araka izany no manova famindra, manova ny fomba fijery ka ahitsinjo lavitra, amela zavatra tsara sy mirindra ho an'ny taranaka mampara. Makasika izay hatrany dia feno eritaona katroka rampitso ny fiainanan'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Rajoelina tety amin'ny kianja be ny Mamasina. Maro ny
tetikasa efa natomboka nandritra taona 2020 sy 2020 iny izay nametrana ny asa fanombohana ireo fotodrafitrasa maro samihafa. Mbola maro ihany koa ny ezaka hotratrarina amin'ity taona 20 sy 2020 ity. Andeha horaintsika ny fanambadiana mahakasika izay iarana amin'ny Henri Florent. 20 janoary 2020 sy 2020, 20 janoary 20 sy 2020. Fiaino herintaona ara-pitso ny fianiana ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Rajoelina Andry tetsy amin'ny kianjabeny Mahamasina. Raha ny kabary fandaharanasany tamin'izany efa nisy ny natomboka sy notanterana amin'izao fotoana izao. Nambarany tamin'izany fa nisafidy azy ho filoham-pirenena ny vahoaka malagasy, tsy nisafidy ho mpitarika fotsiny fa nisafidy vina fampandrosoana, fandaharanasa, tetikasa, nisafidy drafitra matipaika hitondra fiovana haingana izay iraisany sy mampitambatra ny malagasy rehetra. Natao avetrany izay maika atao anatin'izay herintaona izay hanatanterana ny fampandrosoana mitovy ny faritra rehetra. Ohatra amin'izany ny fametrahana ireo gouvernoura ny faritra iandraikitra mivantana ireo tetikasa fampandrosoana atao isam-paritra. No amafisy ny filoham-pirenena herintaona lasa izay ihany koa fa tsy hisy intsony ny olona ambony lalàna na iza na iza. Averintsika ny asan'ny tany tena tan-dalàna raha ny nambarany hatrany. Ary ho atao laharam-pahamehana ny ady amin'ny kolikoly. Efa maro ireo voasazy sy miandry ny fitsarana azy noho ny tsy fanarahan-dalàna maro samihafa. Napetraka ihany koa ny fitsarana tsy mitanila atokisan'ny vahoaka azy. Nipapaika ny vahoaka teo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Hany ka napetraka tamin'ny toerana mahizy azy ny foloalindahy malagasy ary novatsiana fitaovana manaraka ny toetrandro. Zava-dehibe ny ezaka efa natao ny teo anivon'ny CFM ary mila fanomezan-tanana avy amin'ny rehetra. Anisan'ny zava-dehibe no hoe teo zany hoe ny ezaka fotodrafitrasa fanombohana fotodrafitrasa sy hoe fanatanterahana fa io anisan'ny tena zavatra mitabatabaitsy sy rehetrarehetra foana koa zay le hoe fanadiovana no hoe miala amin'ny mikaboraraka, miala amin'ny ataotsika hoe mitoetsaina kolikoly mikaboraraka ny hoe mandeha ho azy tsy misy lalàna amin'ny fe zany ka zay le hoe lalàna amin'ny fe zay tsy mianakavy miara-mientana. Ka io kosa koa dia tokony tsisy hanavahana mihitsy fa ndrehetra na ny vahoaka na mpitondra nisakana ambaratongany dia tokony hanana an'izay hoe fifehezan-tena manoloana ny ataotsika hoe fanjakana ataotsika hoe raharaha-bahoaka izay. Madagasikara iombona tsy rehetrarehetra ka izay indrindra no tena zava-dehibe hoe ny tao-trano tsy efa irery ary ny tenin'ny Andriamatoa dia hoe ny asa fampandrosoana dia ilaina fifamezan-tanana. Ilana miala amin'ny mikaboraraka, mila toe-tsaina vaovao ary tsy rehetra ngamba miara resy lahatra amin'izany. Fa ankoatra ireo rehetra ireo, maro ny asa izay mbola miandry amin'ity taona 20 sy 2020 ity. Ohatra amin'izany ny fanohizana ny fanamboaran-dalana, ny fanavaozana ny famatsin-jiro sy rano, ny fanorenana trano fonenana, ny fanomezana asa ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny tetikasa fiariana sy ny ezaka maro samihafa. Amin'ity taona 20 sy 2020 ity ihany koa no ankalazana ny 80 taona niverena ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Ho vitana ny lapan'ny manjakamiadana. Natomboka ihany koa ny fanamboarana ny kianjabeny Mahamasina. Santionan'ireo fandraisana ihany koa ny fanorenana ny tanàna vaovao Tanamasoandro sy ny fampitomboana ny velaran-tany volena ao anatin'ny 5 taona. Isan'ny fanambogoavana napetraka ny filoha ihany koa ny amerenan'ny Madagasikara ho nosy maitso ary andrakotrala ny Madagasikara izay atomboka ara-pitso amin'ny alalan'ny fambolen-kazo manerana ny nosy. Izay mahakasika aniny rapitso araka izany no feno herintaona ny fianianan'ny filohan'ny Repoblika teny amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Feno herintaona izay hosantarana ihany koa amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny atao mpambolen-kazo ho an'ny taona 20 sy 2020 izay ho tanterahana eny manerinirana ny Tapikitsa eny amin'ny lalam-pirenena faefatra izay andraisan'ny rehetra anjara ihany koa. Fa lafim-baovao hafa nitrangana korontana teny Anosy-be taorian'ny fanisorany teo anivon'ny mpitandro filaminana ireo mpivarotra amoron-dalana. Nosakanana andehan'olona maro ny lalana ka voatery na mitraka ary nampiasa bomba mandatsa-dranomaso ny teo anivon'ny mpitandro filaminana nanaparitaka azy ireo. Vokatr'izay nisy ny fiara simba, nisy ihany koa ny olona voasambotra nandritra izany. Iona saina no mitondra amintsika ny fanadihadiana makasika izay. Nisa vorovory ny tena Anosy-be sy ny manodidina nanomboka omaly ariva ka nitony alina. Taorian'ny fanadiovana nataony teo anivon'ny polisy-pirenena nanala ireo mpivarotra amoron-dalana sy ny fanesorana ireo fiara sy sarety maniry ny arabe nisy andian'olona nanakorotana sy nanakana ny lalana.
Nampiasa bomba mandatsa-dranomaso ireo mpitandro ny filaminana nanapahariana azy ireo. Taorian'izay anefa nitoy hatrany ny fandorana kodiarana sy fanakanan-dalana nataona andian'olona. Misy ihany koa ny manararotra manendaka. Izy teo dia lasa mialana anakroa satria misy polisy nandalo ty tôbily ty nandalo tena marisana zao anakroa izy nao dia izy tena nakaty zao za rery no nakaty satria eo akaiky sy nataony minina ka za fantany olona eo fantatro le olona hitako raha vao hitako izy tonga dia fantatra reto le bantely mbola tena bantely dia lasa manimba le imazy le tanànanay koa izy tena zay natonsa efa vitsivitsy anankitelo zany tena anao dia manararoatra an'le misy moto anakroa zany mianjera telo iny mianjera telo dia savaindry arony rehefa mianjera satria le moto mandeha maro be. Niverina tamin'ny laona ny fifamoivoizana nanomboka tamin'ny sivora sasany alina taoriny ny fanesorana ireo sakan-dalana. Zava-nisy teto moa zany dia nisy andehan'olona ankorotana izay tsy fantatsay mihitsy aloha zany tena fiandohany hoe avaiza fa zay aloha ny zava-nisy teto nisy korotana teto Anjoany. Sy andehan'olona zany ohatrany savorivory dia ravainy manam-pahefana tsamin'ny tômôbila rano torahany zareo. Nisy vaky fitaratra nisy tômôbila vaky fitaratra dia nisy ohatran'ny le polisy koa nandefa gazy lacrymogène. Raha nitatitra voaray olona efatra ny voasambotra ny alina teo ary anaovana fanadihadiana. Fiara telo ihany koa no simba sy voaroba raha nitatitra azo teo anivon'ny polisym-pirenena. Andian'olo tsy fantatra ireo manao fanakorotanana ireo raha ny fanazavana azo hatrany fa tsy mpivarotra amoron-dalana. Raha ny zava-nisy tamin'ity androany ity niverina indray ireo mpivarotra amoron-dalana ka teny amin'ny arabe ny mpandeha tongotra no nizotra. Iverina ny asa fanadiovana ireo mpivarotra amoron-dalana sy fanabeazana ny mpampiasa lalana raha nitatitra azo teo anivon'ny polisym-pirenena hatrany hanomezana endrika an'Antananarivo amin'ny maha-renivohitra azy. Marisarisa ny olom-pirenena tonga manamarina sy mampiditra ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana amin'izao fotoana fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana izao. Ankoatr'izay dia mampamitra-panontaniana ny mpanara vaovao ihany koa ny zava-miseho dia ny hoe aiza ireo antoko politika sy ireo fiarahamonim-pirenena ny tsikera ny lisam-pifidianana farany teo amin'ny fanentanana ny vahoaka manoloana izay fampidirana ny anarana sy fanamarinana ny anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana izay. Iona Sainatrano mitondra amintsika ny fanadihadiana mahakasika izany. Ampahany vitsy amin'ireo olona tonga eny anivon'ny fokontany no manamarina ny anarany ao anatin'ny lisam-pifidianana na mampiditra ihany koa ny anarany ireo izay voafeno taona ao anatin'izany lisitra izany. Efa nisokatra ny 2 Desambra teo ny fahafahana mantanteraka izany eny anivon'ny fokontany saingy raha ny zava-misy amin'izao iray volana sy tapany nisokafa ny fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana izao ambany ny taham-pahavitrihan'ny olom-pirenena. Misy ny anjaran-draikitry ny seny ao anatiny zany resaka rehetrarehetra zany fa misy ihany koa ny anjaran-draikitrytsika mianakavo zany satria ny lisam-pifidianana tsy vita raha tsy fiaraha-metany be sy ny maro manomboka hatrany amin'ny vahoaka mpifidy hatraty amin'ny fiarahamonim-pirenena hatramin'ny fiarahamonina politika ny mpitondra fanjakana ny seny zany rehetrarehetra zany a mampatonga ny lisam-pifidianana mitombona manentana atsika mianakavo foana mba hiaraka ho tompon'andraikitra zany a eo amin'izany a fanatsarana an'izany lisam-pifidianana izany. Ho an'ny firaisamonim-pirenena safidy izay miompana amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana tsy tokony ankinina amin'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana irery ny fikarakarana sy ny fikirakirana ny lisam-pifidianana hisoroana ny olana miverimberina. Ho anay zany raha ohatra hoe ny olona teo aloha ihany anao ny fomba teo aloha ihany dia tsy atenainay hoe zavatra vaovao hipoitra zany amin'ilay lisam-pifidianana fa tokony misy fanatsarana fomba fiasa. Efa nalefanay tamin'herintaona ny foiezaka satria anisan'ny farany tsotra kely dia ilay fifandirana eo amin'ny chef fokontany sy ny eo amin'ny chef sida. Ny ao amin'ny fokontany laza hoe efa any amin'ny sida io fa tsy nampidiriny
dia ny eo amin'ny sitan-dray miteny hoe tsy nahavoaray an'izany izay zao fa tsy tokony ho seni rery-tsony no anakinana n'ity resaka lisym-pifidianana ity, izany hoe raha iseni ohatra no miandraikitra n'ilay fanaovana lisym-pifidianana eny fotony dia misy rafitra anankiray indray manao karazana ohatrany hoe validation na tena miantoka hoe tafiditra daholo ve ny olona tokony tafiditra, miala ve any doublon, na ny mifamadika amin'izay indray hoe misy entité anankiray manao an'izay, ny seni indray no manamarina hoe mety sy mitombina tsara ilay lisym-pifidianana, satria ny zavatra hitantsika amin'izao dia sady juge et partie, izany hoe manao an'ilay izy ny seni dia izy indray no mijery hoe mety io na hoe tsy mety io. Antony maro no mety mahatonga ny tapavitria ny olom-pirenena ao ambany amin'izay fandehanana eny anivo ny fokotany anamarina ny anarana na ihany koa ampiditra ny anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana izay. Isany amin'izany ny fahasahiranana ny iainana amin'ny andavanandro. Eo ihany koa ny fahalainana amin'ny toe-draharaha politika eto amin'ny firenena. Fa isany antony iray ihany koa ny tsy fampiny ny fanentanana ny amin'ny mahazava-dehibe ny fanamarinana ny anarana amin'izao fotoanany izao sy ny mety ho fiantraikan'izany. Ny fanentanana izay andraikitry ny herivelona maro toy ny seni, ny firaisamonim-pirenena, ireo fikambanana maro samihafa, ireo antoko politika sy ny sisa. Raha ny zava-misy tsy hiteny akanjo ireo antoko politika sy firaisamonim-pirenena izay nitsikera ny lisym-pifidianana farany teo manatanteraka izay fanentanana izay. Entanana hatrany araka izany ny olom-pirenena tsirairay avy anamarina ny anarany ao anatin'ny lisym-pifidianana na ihany koa isoratra anarana ho an'ireo izay mbola tsy tafiditra ao anatin'izany, fa eo amin'ny pejy toe-karena kosa indray tsy maro toerana ny vidim-bary eny an-tsena amin'izao fotoana izao ary nahitana fiakarana atao anatin'ity herinandro ity, na izany aza efa nanomboka ny hena tsikelikely izany raha ny fanadidina natao amin'izao faran'ny herinandro izao, manampitrotraka izany ihany koa ny fiakaran'ny vary aloha. Andeha voaraintsika ny fanadidina mahakasika izay. Raha mita amin'ny taona 2024 sy ny taona efa lasa, tsy nahitana fiakarany firy ny vidim-bary eny an-tsena raha ny volana janoary tahaka izao. Raha ny tena izao makaloka izao ireo misy hita izao misy 770 sy arivo dia ry misy 900 sy arivo. Aton'izay satria raha tamin'ny taloha izao ohatra hoe fa 2 arivo mihoatra. Dia ry izao misy vary atao hoe semence na tsy pala 100 sy arivo amin'izao. Lavalala zany gony nefa raha taloha reny efa mety ho any amin'ny 7 alina kely indrindra raha amin'ny mois de janvier ohatra. Raha tany amin'ny 3 taona lasa sy ny 4 taona lasa zany. Raha tany amin'ny 9 taona lasa saky tany koa. Zany hoe voafian'ilay avy any an-dafy zany ilay vary tsy dia miakatra be loatra fa somary m'équilibre izy, tsy dia misy hoe misy samy hafa amin'ny be loatra zany ny vary fa raha sy fahavaratra mitovitovy ihany. Na izany aza tsy maro toerana ny vidiny. Ny fiandohan'ny herinandro niakatra ny vidim-bary, 3 andro taty aoriana nahitana fihenana izany. Ny vary sy toko ohatra raha ny fanazavan'ireo mpamongady no vidina 5,7 alina ariary ny 50 kilao ary efa nidina 7,9 alina ariary amin'izao fotoana. Raha toka 3,7 alina ariary ny raiky tapo tamin'ny makalioka, efa nidina 2,7 alina ariary zany ankehitriny. Ito io vidina ny vidim-bary io raha ny fanazavan'ny ministra tompony andraikitra. Antony efa iakatra ny vary aloha. Eto Antananarivo zao sy ny amin'ny faritra anivon-tany efa iakatra ny vary aloha dia tsy maintsy hidina indray rehefa avy eo fa izay eto anivon'ny ministera zany manara-maso akaiky. Ny voka-bary amin'ity fahitanay azy aloha hatreto tsy tokony hisy olana lehibe satria misy ihany ny rano afaka namboly ara-potoana ny olona, tsika efa nampiasa masom-boly tsara, mino aho fa tsy fiakarana io tsy haritra elo io fa hidina io rehefa avy eo satria mivoaka vary aloha zany zao fa iakatra ny bongolavy iny zao izay namboly vary aloha manodidina n'Antananarivo efa iakatra izy fa mety hoe resaka spéculation, mety lalana sy resaka transport mety mampakatra an'io fa hoarahana akaiky io zany fa tsy tokony mampiahiahy izy. Efa misy ny fiaraha-miasa napetraka ahafahana mitrandraka ny velaran-tany 9 alina hektara any amin'ny faritra Bahamangoky, ambolena vary, katsaka, varimbazaha, soja, voanjo sy ny maro hafa. Vinavinaina ho vary hatrany amin'ny 5 alina sy 3 hetsitona, katsaka 2 hetsitona, varimbazaha 5 alina sy 1 hetsitona, aty am-piandohana ary tombanana iakatra avy roeny zany any aoriana
ho an'ny famokarana izay fanajarena ny toerana izay. Tanjona ny fahazakantena ara-tsakafo ka tsy hanafatra avy any ivelany intsony Madagasikara, indrindra ny vary. Petsy ny fampianarana sy ny fanabeazana kosa izana hovitaina ao anatin'ny fotoana fohy avokoa ny contrat de travail na ny fanaraha-piarahamiasa ho an'ireo mpampianatra voaray ho mpiasa mpanjakana. Amin'ny androany ireo mpampianatra ny fanateo anivon'ny fanofanana mpampianatra eto amin'ny faritra Analamanga no tolorana izany tamin'ny fomba ofisialy. Andeha horaintsika ny fanadadiana mahakasika izay. Nozaraina tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanaraha-piarahamiasa na ny contrat de travail ho an'ireo mpampianatra ny ofana tamin'ny sekoly fanofanana mpampianatra na ny CRNFP ho an'ny faritra Analamanga. Efa vita ihany koa ny contrat de travail amin'ny faritra maromaro araka ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika. Ohatra amin'izany ireo mpampianatra noraisina hampianatra ireo ankizy voafonja ao Antanimora, ny CEG sy ny EPP Anosy, lycée Masindray, EPP Ambohimamory, CEG Ankadinandrina, EPP Ambodimita, EPP Ampefilo Ambodirano, EPP Ambohidro, EPP Andoarano Fotsy 2, préscolaire Fianaratsoa voalohany, EPP Antsirabe 2, Betafo Faratsio, EPP Centre Morondava, CEG PK3 Diego 1. Hitsinjara izany ho an'ny mpampianatra izay nisitraka izany izahay. Ny tanjona amin'izay dia fanatanterahana ny politika ny fitondrana, fandraisana mpampianatra mpiasam-panjakana, afana manamevana ny vesatry ny ray aman-dren'ny mpianatra, indrindrandrindra hanatsara ny kalitaon'ny fampianarana, mpampianatra ampy nandalo sekoly fiofanana, indrindrandrindra ho fandrisika ho an'ireo mpampianatra no antony nanaovana izany. Hojerena manokana ihany koa ireo mpampianatra izay nivoaka ny École Normale Supérieure. 420 izy ireo no raisina ao anatin'izany izay nivoaka ny sekoly nanomboka tamin'ny taona 2014 izay mahatratra izay fetisy izay no raisina izay mbola tsy tafiditra tamin'ny 2014 dia ny taona 2014 no andraisantsika ny ambiny satria mbola mahazo poste budgétaire isika eto anivon'ny ministère. Ka antsoavo atao amin'izay mahazo contrat de travail dia hanao ny fandraisan'asa maika afahana manao ny création des soldes dia ny handraisantsika hanaovantsika ny asa araky ny faniriantsika indrindrandrindra hamita ny programme scolaire. Aorian'ny fandraisana sy ny fikarakarana ny contrat de travail ho an'ireo mpianatry ny ENS voaray mpiasam-panjakana, iroso amin'ny fikarakarana ny an'ny FRAM isaky ny Cisco izay ezahana ho vitaina ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa. Vao mahakasika ny fitaterana kosa 2 ariary isan'andro no saran'ny fametrahana GPS ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka ary tsy antery ny fanaovana izany hoy ny ministra tompon'andraikitra. Na izany aza ny fisorohana amin'ny loza sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny fitaterana no antony lehibe nametrahana ny GPS raha ny fanazavana hatrany. Andeha horaintsika ny fanadihadiana iarahana amin'ny Henri Florent. Tafiditra ao anatin'ny ezaka fanatsarana ny kalitaon'ny fitateram-bahoaka eto Madagasikara, ataon'ny tompon'andraikitra isontsokajy ny fametrahana ny fitaovana fanarahandi na ny GPS ho an'ireo fiara mpitatitra. Tombotsoa maro samihafa no azon'ny kooperativa sy ny tompon'ny fiara amin'ny alalan'ity tetika asa ity, raha ny nambara ny ministra tompon'andraikitra. Voalohany indrindra aloha ny mpanjifa no azo tombony voalohany satria tsy misy tsony tomobile afaka iodon-dalana. Faharoa ny tompona fiara azo tompony satria tsisy afaka angalatra tsony ny fiarany. Ny fahatelo hiena ho azy ny embouteillage satria azon'le plateforme gérena amin'izay miaraka amin'ny cadenceur mba tsisy tomobile maro be tsony miara-mitotona amina toerana anankiray, mety optimisena mihitsy le fomba fiasany. Dia anatin'izany ihany koa miena koa ny accident satria tsy afaka manao dépassement na excès de vitesse tsy azo atao tsony ny chauffeur satria tonga dia tazan'ilay plateforme izay migéré azy. Dia mifatelo ny zavatra mitranga any amin'ireny lalana andanan'ireny fiara ireny dia misy bouton panique koa anatin'ilay tomobile. No mofisin'ny ministra tompon'andraikitra hatrany fa sy antery ny fametrahana ny GPS ho an'ireo fiara fa antoka iray isian'ny firindrana ho an'ny fitaterana ny fampiasana ireo tompon'ny fiara ireo izany. Tsy obligatoire satria mandresy lahatra aloha no atao ary efa betsaka andresy lahatra dia vonona mandray an'izy. Ny zany mission ministère aloha dia namerina ny betsaka ary dia mandresy lahatra fa rehefa manomboka mandely izy
dia hitantsika ny tena tompontsoa dia manaraka daholo ny rehetrarehetra dia lay zany atao amin'ny hoe sensibilisation a dia amin'ny tena hita hoe hitan'zareo fa tena tsara l izy dia volontairement nanaovany amin'la izy ko fampiasana le GPS zany a tonga dia tenenareo hoe 2000 ariary par jour satria misy connexion io misy appareil io nefa zany 2000 ariary par jour zany zao le GPS nahafantarana hoe reo tomobile rehetra reo minimum 4 fois par jour izy manao voyage. Mahazo ny carte de fidélisation ankilan'ireo fiara mampiasa ny GPS raha ny fanazavana trany mba hahafahan'izy ireo misitrika ny tolotra azo avy amin'ny fampiasana ny GPS izay. Miroso amin'ny fanentanana sy ny fandraisan-dahatra ireo coopérative sy ny mpitatitra amin'ny tokony irosona amin'ny fampiasana GPS ny ministera amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana hatrany. Mialohan'ny anoizantsika ny fampalalam-baovao dia andeha isento kely amin'ny reto dokavarotra ireto isika aorian'izay dia hiveroneto ary hitaterana aminao ny vaovao amin'ny lafiny sosialy eo ihany koa ny maresaka avy any ivelany ndao ary. Vaovao Telma Wiki plus 4G, la finday intelligent 4G efa misy WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistant, Telma et moi, zay azonao amin'ny alala système iOS. Zay ihany, fa misy appareil photo 1,3 mégapixels la selfie, misy Bluetooth, hotspot Wi-Fi koa, afaka izaranao connexion, ary ny batterie mahatanjaka mahatratra amin'ny 3 andro be zao. Zany rehetra zany amin'ny vidiny 79 000 ariary TTC monja. Manatona Telma Shop. Gouty manolotra anao. Gaufrette anankiray. Avy eo misy crème. Dia gaufrette iray indray. Mbola pina crème. Dia gaufrette iray farany carrette kely. Tsy misy mihoatra ny frigo. Frigo any Gouty. Naiza naiza. Amin'ny fotoana rehetra. Mbola betsaka crème azy gaufrette coco ifonosana lehibe frigo ilay gaufrette tiako indrindra. Amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary. Gouty, tous les plaisirs de la vie. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Ny mahakasika ny tsimikaretina VIH/SIDA sy ny fisehony eto Madagasikara indray no aloha hevitra ho tanterina amintsika ao anatin'ny fandarana lalino eto amin'ny KOLDV rapitso ariva amin'ny fitora ny toepetra ny aretina ny fanalefahana io fambarana aretina io ary indrindra ny fanilikiliana sy ny fanavakavahana ireo marary n'izany. Andeha ho aratsika ato anatin'ity fanadihadinana manaraka ity ny ampahany amin'izany. Mahery ny 30 taona taorian'ny nisehoany ny trangana sida voalohany. Fantatra ankehitriny fa tsy mahafaty ary afaka tsy mifindra intsony ilay aretina fa azo fehezina na dia mbola tsy mipoitra aza ny fitsaboana tanteraka azy. Amin'ny alalan'ny fanaovana fitsaboana antiretroviral na ARV, ny olona izay mitondra ny tsimikaretina VIH mba ahafahany miaina ara-dalàna. Ireo olona ireo dia manana fanantenana sy fahazaran'ny fiainana. Fiainana mitovy amin'ny an'olon-kafa rehetra tsy mitondra ny otrikaretina mitovy taona aminy. Ny marary voan'ny sida dia manana fiainana mitovy amin'ny olona tsy mitondra ny tsimikaretina, saingy mora andairan'ny aretina maro isan-karazany toy ny homamiadana ohatra. Ny fahavitana fitiliana mialoha arak'izay tratra no ahafahana manantena hanana fiainana ara-dalàna. Betsaka ireo malagasy voatery miaina miaraka amin'io aretina io, saingy manaraka fitsaboana ary mirihary eny amin'ny fiarahamonina tsy misy ahiny. Amin'izao fotoana efa mandroso ny siansa, efa mandroso ny fitsaboana, efa manana fanafody. Anisan'ny manana izany tsika eto Madagasikara, manana fanafody ny maneran-tany zany, izay ahafahany mampidana ambany dia ambany ny tsimikaretina VIH ka tsy mamindra intsony ilay olona.
zany azavaina tsara mihitsy zay hoe ny fandraisana tanana na ny fitsaboana ny tsy mikaretina VIH zany zao dia efa misy fanafody tena mahomby ny atao hoe ARV manana zany tsika eto Madagasikara ary maimay koa na fizarana ny hoe ny mitobom-pahasalamana rehetra dia fanafody raha ohatra ka hohanina araka ny tokony izy hohanina manaraka tsara ny toromarika ny tsabo dia tsy ahitana soritra le tsy mikaretina tsony ao amin'le vatan'le olona ary tsy manimba tsony izy amin'izay fotoana. Raha pitso amin'ny 7:00 araka izany no itondrana fanazavana bebe kokoa ao anatin'ny fandarana alalino ny mahakasikasika izay tsy mikaretina VIH sida sy ny fisehoany eto Madagasikara izay fa manaitra ny mpitondra fanjakana kosa ireo mpandraharaha eo anivon'ny université manerana ny nosy mivondrona ao anatin'ny syndicat du personnel administratif et technique des universités mangataka izy ireo ny hamadiana ny karaman'izy ireo budget général isoroana ny fahatarana miverimberina. Andeha hoaraintsika ny fanampanazavana makasika izay. Antony iasana moa dia mba hazo an'ilay karama. Le karama io mihitsy no mampiferinana ny mpandraharaha manerana ny nosy saikany rehetrarehetra mihitsy zany. Ny ohatra teneninay amin'izay ny an'ny Diego, Université Diego tamin'ny herintaona dia 3 volana ny karama tsy azo zay tamin'ny janvier teo vao afaka nandray azy tamin'le 6 janvier. Ny an'ny Tuiliara dia nisy fahatarana koa tamin'ny herintaona dia any amin'ny antsasaky ny vola efa hitra ny volana faharoa zay vao nandray vola karama ny mpandraharaha ny université zany hoe tsy le 30 tsony li zany fa nisy hatramin'ny 39 hatramin'le 43 zay no fitenenana azy nampalaky azy kokoa tamin'de ny fanirinay zany zay ny mahatonga anay mangataka hoe mba atao budget général izy amin'izay miara-tonga amin'ny any rehetrarehetra fa raha mbola mijanona autonome izy dia hijaly ny mpandraharaha ny université manerana ny nosy. Ho any maresaka avy any amin'ny faritra kosa natomboka ny asa fanamboarana ny kianja manara-penitra na ny terrain synthétique ao amin'ny distrikany Betafo faritra Vakinankaratra araka ny velirano nampanantenainy ny filohan'ny Repoblika ho an'ny vahoaka malagasy. Andeha hoaraintsika ny fanadihadiana mahakasika izay iarana amin'ny kolo Antsirabe. Taoriana Antsirabe dia anisan'ny sitraka ny kianja manara-penitra ihany koa ny distrika Betafo. Betafo izay anisan'ireo tanketsany baolina kitra eto amin'ny faritra Vakinankaratra ary nosafidian'ny filoham-pirenena manokana hisitraka izany foto-drafitr'asa manara-penitra izany. Marina tokoa fa manomboka tsika ndray eto Betafo amin'ity androandroany ity kianja izay anisany tafiditra ao anatin'ny 2030 ataon'ny filoham-pirenena manerana Madagasikara ka izay no isoratsika tafotafo nandeha matao filoham-pirenena no izany fanomezana zany. Tsy ny andrela fa dia natomboka avy hatrany ny asa tamin'ny alalana fampiasana ireo fitaovana vavety avy amin'ny orinasa Kojekab izay anatanteraka ny asa mandritra ny embolana. Araka ny velirano filoham-pirenena dia kianja manara-penitra miisa 2030 no tanterahana manerana amin'ny Madagasikara. Voalohany indrindra aloha dia fisaorana ny filoham-pirenena izay nanome an'ity kianja sentetika ity ho an'ny vahoaka ny Betafo. Sambatra raha samy sambatra izay Betafo ary hoe izay tokoa Betafo voandroso. Zava-dehibe aminay eto Betafo zany ny fisian'ity kianja manara-penitra ity satria ny zanaka aty ambanivohitra zany zao dia hiazakazaka amin'ny piste tartan rehefa vita ny kianja manara-penitra ilalao ambonin'ny terrain synthétique izay marihana fa tena mety tokoa aty Betafo satria na ny climat raha aty mangatsiatsika ary fantatritsika fa Betafo dia anisan'ny taniketsan'ny baolina kitra hatramin'izay nalaza zany iratry Betafo zany ary ankehitriny dia efa misy école de foot koa eto Betafo. Aorian'ny distrikany Betafo dia hisitraka izany ihany koa ny distrikany Ambatolampy ary tsy ho ela ihany koa dia atomboka ny asa. Araka izany dia mandroso ny asa fanatanterahana velirano filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izay nataony tamin'ny vahoaka ny Vakinankaratra. Any amin'ny faritra atrany dia tantsasy mpandraharaha eo amin'ny sehatra Lavanilina mihoatra ny 200 no sitraka fampiofanana atao Sainte Marie ho fampiroboroboana izay famokarana vanila izay any an-toerana fampiofanana izay nomen'ireo sehatra tsy miankana. Andeha hoaratsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Ankoatra ny mampalaza ny nosy Sainte Marie eo amin'ny tontolon'ny fizahantany, miroborobo ihany koa ny fambolena vanila any an-toerana amin'izao fotoana izao. Manodidina ny 4 hatramin'ny 7 taonina isan-taona ny vokatra vanila mivoaka avy ao an-toerana. Isan'ny olana iainan'ny tantsaha mpamokatra nefa
I fitadiavana tsina sy lalam-baritra moana ireo vokatra ireo. Tapa-kevitra ireo setra tsy miankana fa hitondra fampiofanana sy hanome torolalana ireo tantsaha sy ireo mpandraharaha eo amin'ity sehatra ity. Tantsaha sy mpandraharaha maherin'ny 200 no nisitraka ny fampiofanana tamin'izany. Ka ny tanjona tamin'izany dia fanatsarana amin'ny ankapobeny mikasika ny tampazotra ny fikarakarana vanily satria tsara fantotra fa betsaka ny olana tsapa manefa tsefatsefaka eo anivo ny fikarakarana ny vanily. Ka ny tanjona amin'izany dia mampihena ny fasahirana ka manomboka mpamboly izy io ka hatrany amin'ny manomboka mpamboly karakara ary fivarotana. Ka misy ny tanjona tratrarina dia fiaraha-miasa voalohany zany mba azahoan'ny mpamboly tombo bebe ary ihany koa azahoan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny commune tombony ihany koa. Tanjona lehibe tato anatin'ity fampiofanana ity ny fanomezana tosika ireo tantsaha mba ahafahany mampiasa ny volany amin'ny tokony ho izy. Eo ihany koa mba hisia ny fampidiram-bola eo anivon'ny commune. Nitoy tamin'ny fidirana foto-drafitrasa vaovao izay fampindram-bola ireo tantsaha ny fampiofanana tena-toerana tamin'ity fotoana ity. Asa miavaka indray no anoizantsika ny fampalalam-baovao. Asa miavaka manitsambary izay no hitondrana ny fanadihadina tavaresaka tamin'ny mpanao gazety manoloana izany Solontina izay monina eny Ankazomanga. Andeha hoaraintsika ato anatin'ity fanadihadina ity ary ny tafatafa sy ny resatresaka ny fanaovana taminy. Manitsambary izay no ilazana ity asa ataon'ny Solontina ity. Eny Ankazomanga izy no mipetraka ary mitety ireo toerana mampiakabary. Androany teto Andotam-pianaka no nahitana azy. Tsotra ny fomba fiasa, miera amin'ny tompon'ny tany, aorian'izay miasa avy hatrany. Milolo izy avelo fotsiny eo fa andanina rehefa mahavita zay ilainareo. Zay ny teneny. Ireo milolo avy nakana vary no averina jerena fanindrony. Na sitomina amin'ny tanana na kapohina izay ambary hita ka tatazana amina tsihy kely na kitapo izay amin'ny ankapobeny no antsoina hoe manitsambary. Miankina amin'ny vary ny vokatra azo. Raha petsaka izy dia mahazo eo amin'ny 20 kapoaka na 10 kapoaka. Dia eo amin'ny 4 kapoaka na 5 kapoaka raha ohatra kelikely. Tsy mety handeha aty ilay zokony, saika hoe menatra angamany dia tsy mety mandeha. Maka vary foana izay rehefa fararano ohatr'izao. Io ve izay 10 kapoaka tenenao zay le atoko sa le fotsim-bary mihitsy rehefa azo aveo? Fotsim-bary. Rehefa vita io dia mety mandeha mody na raha mbola misy dia mbola manao dia any amin'ny enina any mody na amin'ny 10. Tonga maraina amin'ny enina zay dia efa miala. Araka izany amin'ny enina maraina izy no efa manomboka ary tsy miala raha tsy hariva. Ividianana mofo, kahie sy stylo ny vokatra azo ho an'ireo ankizy manitsambary tahaka izao. Ny an'ny Solontina kosa hafa. Ka raha hoe ny andray ny tiako tenenina hoe raha mbola tsy manambady hoa dia izany raha mbola mianatra. Fa raha ohatra efa manambady miteraka dia hoe fidanana sakafo totoina izy dia ahay izy aloha dia totoina ho an'ny ankizy. Izay ny ana ny tenenina. Tapatapaka raha manana raha mandomando izy. Dia tsy mando, tsy tapatapaka. Rehefa tapitra ny fiakaran'ny vary aty amin'ny manodidina, mitady asa hafa indray Solontina. Tsy misy asa ratsy, ny finiavana sy ny fahazotoana ary ny fitiavana ny asa no ahafahana mivoatra.
iny maresaka avy any velan'iny no mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ny teny ho ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.